Iarabana ny tokantrano manaraka ny meteontsika nombona anazy mahakasika ny rivodoza. Tsy misy ny rivodoza amin'izao fotoana ifampiresahana zao mahakasika ny ilay rivodoza balita efa tany amin'ny volana oktobra novambra tany ho any izy iny rehefa levina zany ary mahakasika an'izay mety ho fiforonana zay dia andrasana aloha zany amin'ny ankapobeny satria dia misy ny tangoron-drahona andrasana ao amin'ny ranomasimbe indianina. Hitantsika eo ihany ny tena mahakasikasika an'izay indrindra any amin'ny sabotsy na alahady any ho any no mety anambaovao bebe kokoa mahakasika an'izay tsika. Ny orana kosa mitohy eto Madagasikara, oram-baratra izy amin'ny ankapobeny mbola mitohy izay ho an'ny tapany avaratra Madagasikara sy ny faritra avoatany. Maimaina kosa ny andro any amin'ny tapany atsimo zany. Ny sabotsy ny alahady dia tombanana hiverina maina ny andro any avoatany sy ny ilany atsinanana amin'ny ankapobeny fa mikisaka kely any amin'ny tapany avaratra andrefana sy avoan'ny andrefan'ny Madagasikara ny oram-baratra. Raha ny maripana kosa indray mety hisy fiakarana kely ny maripana ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanana amin'izay sabotsy sy ny alahady izay hatrany. Hitantsika rehefa velona ny tena izay amin'ireo faritra izay somary betsaka rotsakorana dia misy hatrany araka izany ny filazana fahabetsahana rotsakorana izay miloko mavo ny faritra Sofia Nalanjorofo, ny faritra Atsinanana Laotra Mangoro ary ny faritra Analamanga koa iangaviana hatrany ireo ponina zany anaraka tsy tapaka ny vaovao ary anaraka ihany koa ny toromarika omen'ireo manafahefana eny fotony. Ny mahakasika ny toetry ny androntsika roa ny rapiso vao maraina dia isy hatrany ny orana amin'iny faritra Sofia iny izay mety ho araikotroka moa zany zay indraindray mitohy ihany koa zay ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Miainan'izay ihany koa ny faritra Betsiboka mety ho araikotroka ihany koa zay amin'ny faritra Betsiboka. Miaina orana tandraona ihany koa ny amorontsiraka ny faritry Vatovavy sy ny faritra Atsimo Atsinanana torak'izay ny atan'ny faritry Menabe ho an'ny afovoantany kosa dia mandraondraona ny andro amin'ny ankapobeny balika ny masoandro any amin'ny tapany atsimo ho an'ny rapiso tolakandro. Mitohy hatrany ny oram-baratra ho an'ny faritra Analamanga, ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, mitatra ny faritra Moromania, Matsiatra Ambony sy ny ilany atsinanany faritra Orombe. Miainan'izay ihany koa ny amin'ny faritry Melaky, Betsiboka, ny faritra Sofia ary ny faritry Diana sy ny tapatapan'ny faritry Esava. Mety isy ihany koa ny tandrifin-drahona aloha zany ho an'ny faritra Analanjorofo iny indrindra ny tapany avaratra ny ambony dia maina ny andro amin'ny ankapobeny balika hatrany moa ny masoandro any amin'ny tapany atsimo. Raha ny maripana vovinavina amin'izay androny rapiso izay dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny voatany zany hoe ny any amin'ny faritry Vakinakaratra iny zany mbola mijanona hatrany amin'ny 5 zay raha ny vinavina ho an'ny rapiso. Ny ilany atsinanany nosy kosa dia 30 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius raha ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ho an'ny androny sabotsy kosa indray mitohy hatrany ny rotsakorana maraina dia mety hitranganjay hatrany ny any amin'ny faritry Boeny sy ny faritry Melaky ary ny tapakandro hariva kosa mety misy ny tandrifin-drahona mandalo amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritry Vatovavy iny ho an'ny ilany andrefan'ny avoatany ihany koa ny tolakandro dia miaina an'izay tandrifin-drahona mety ho araikotroka zay. Ny filazana fampitandremana betsahana rotsakorana kosa tsy misy tsony ho an'izay sabotsy izay. Ny ambiny moa zany dia maina tanteraka ny andro. Ny maripana vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius raha ny amorontsiraka rehetra na ny faritra Atsinanana zay na ny ilany andrefana ary ny avoatany kosa indray dia eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré Celsius eo zany hoe misy fiakarana kely zay ho an'ny faritry Vakinakaratra iny ary mahatratra 30 degré Celsius indrindra hitantsika amin'ny faritry Betsiboka. Ho an'ny androny alahady kosa maranantsika azy dia mbola mitohy hatrany ny orana any amin'ny faritry Melaky sy Menabe ary ny amorontsiraka ny faritry Sofia torak'izay koa ny any amin'ny faritry Sava mety hitrangana tandrifin-drahona hatrany ho an'ny amorontsiraka ny faritra Nalanjorofo Atsinanana ary ny amorontsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana iny miverina maina ny andro amin'ny faritra Sisa. Raha ny maripana vovinavina dia eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 eo hatrany aloha zany ho an'ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny ilany atsinanana mahatratra hatrany amin'ny 13 degré Celsius zay any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Miakatra 30 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Betsiboka iny. Izay ny meteontsika tamin'ny tia raha fitsireny manaraka.